Nitondra fanazavana mikasika ny filatsako fidiny Marc Ravalomanana androany Irindra Asimbelo Rabarigny Inarson ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola nisy izy ny taratasy izay nisoniavy ny filoha teo aloha ity mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena izay nanekeny ny andoavan'ireo hetra izay mbola tsy voaloha ka nahazoany ilay taratasy manamarina fa ara-dalàna raketra izy tamin'ny taona 2024 nanambarana io izany ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola androany talata fa mbola miandry ny fanajany Marc Ravalomanana ny taratasy izay nataony mba hahazoany ny taratasy fanamarinana fandoava-ketra tsy ny andrela fa nanao valikafatra vetrany ny teo anivy ny firaisan-kina nandany fisinjany taratasy izany ny député Nirina Randriamasinoro tsy misy izany taratasy fanekena anefa ny hetra mbola tsy voalohan'izany ka nosoniavy ny filoha teo aloha ity hoy izy teo amin'ny sampandra misahana ny hetra nilaza moa ity solombavambahoaka ny boriboritany fa efatra eto Antananarivo ity ny amoahana ny pirofo raha misy izany. Mbola ambany dia ambany ny tapa-avitrian'ireo mikasa irotsaka ho fidiana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna nandritra ny fifidianana izay ho ataony 1 Desambra izao raha ny tatitra nataony Soava Andriamartafika mpapakateny Vomiera maleo tena misahana ny fifidianana na ny seni hatramin'ny androany talata maraina dia mandidina ny 50 ireo efa nanatitra tota-taratasy filatsako fidiana manerana Madagasikara misa mandidina ny 900 eo anefa ny komina Andrenivohitra sy Ambanivohitra eto amin'ny firenena marihana moa ny alakamisy izao no tokony farana ny fandraisana ny taratasy filatsako fidiana mikasa ny analava izany ho herinandro anefa ny seni noho io tsy fahavitrian'ny kandida io. Tsy fionana fotsiny no atao mandritry ny fivorim-be Africa 50 vondrona mpampiasa vola afrikana eto Madagasikara ny alakamisy izao fa ho aseho mandritra an'izany fivorian'izany ihany koa ireo sehatra azo ampiasana vola eto Madagasikara raha ny fanazavany Alain Ebobisse tale jeneraly n'ity vondrona ity androany talata afaka iresaka amin'ireo mpitondra fanjakana malagasy ihany koa izy ireo ary mijery ny zava-misy eto Madagasikara amin'ny sehatry ny fampiasana vola ho an'ny Africa 50 dia efa mamatsy vola ny tetikasa fanamboarana ny tohadrano famokarana ao volobe izy ireo mbola mifampiresaka amin'ny fanjakana makasika ny famatsiana tetikasa hafa ihany koa ity vondrona ity amin'izao fotoan'izao raha ny fanazavany tale jeneraly ny Africa 50 moa dia vondrona mpamatsy vola afrikana avy amin'ny firenena 27 izay mampiasa vola sy misintona mpamatsy vola no asany. Efa tafiditra amin'ny fanomanana ny topa avaratra 424 524 tanteraka izao ny Bureau National misahana ny loza sy tandindondoza na ny BNGRC andray anjara amin'ny fanazarantena iraisam-pirenena ho fiatrehana izany indrindra ny ekipan'ny BNGRC miaraka amin'ireo mpiara-mombona antoka aminy efa neto masina hatramin'ny fiandohan'ny herinandro ny ekipan'ny BNGRC manomana ity fanazarantena iraisam-pirenena ity hatrehana ny topa avaratra izay atao ny 12 hatramin'ny 1 Septambra efa saika tonga eto amintsika avokoa ny solontenan'ireo firenena andray anjara mivantana amin'izany. Uganda, Kenya ary Tanzania firenena telo aty amin'ny faritra atsinanan'ny Afrika no ampiatrano ny fiadina ny tompon-dakany Afrika ho an'ny ekipam-pirenena na ny Tchad 424 raha ny fanapahan-kevitra niraisy ny Confédération africaine baolina kitra na ny CAF omaly alatsinainy nandritry ny fivoriana izay nataon'ny komity mpanatanteraka amin'ny volana febroary 2024 no tanterahany izany araka ny fanambarana nataon'ny Patrice Motsepe filohan'ny CAF taorian'ny fivoriana izay nataony ireo tany Nairobi, Kenya ny volana Oktobra no hanomboka ny fifanitsanana amin'ity fifaninanana ity izay tokony ho natao tamin'ity taona 2024 ity no mafisy ny CAF fa mahazo mandray anjara ireo mpilalao milalao eto Afrika raha toka ireo mpilalao misehatra amin'ny fifaninana pirenena ihany no afaka nandray anjara tamin'ny Tchad teo aloha.